Tonga ndray ny fotoana ny fanomezana amin'izao ora sy fotoana izao izay ianaranao ny fandarana tonosikalo raisinao eo atao amin'ny Malagasy TV miaraka amin'ilay ambiance gasigasy, ambiance kalokalon'ny fahiny, le filina afondasy miaraka amin'ny kotonotono sy midona tsetroka amin'ilay itiavanao azy mihitsy rehefa zoma manifika tahakan'izao ka dia mety ampiandohana dia ankasitrahana ianao hiaraka aminay hatramin'ny farany mazaho toerana, mazaho seza. Tsy daholo ny namana rehetrarehetra izay mbola taraikiraiky eny tokantrano fa efa mandeha ny tonosikalo. Sirery fa ina koa ihany koa. Salama ianao. Kalony fahiny kay mony atao eto. Saika hirahirava fa miaraba mialy tsirery mialy androany satria etsy ihany koa ny tenanay iaran'olotra iara hitatasika iaraka ampirevy ao anatin'izany zoma manifika. Misy ny zoma manifika dia misy ihany koa ny andro hafa iombonana fa volana efatsinana ny fahasoavana ny tonga fa tsy olany andro hitazana ankita antsika fa io tsy hiraraka amin'ny maso ny vizaka fahasoavana ny rarena ny fitahina ny fanambinana rehetrarehetra antsika miaraka miraba mirary soa tompoko lasy sy tompoko vavy ato anatin'ity fandarana tonosikalo fa tsy famoa androany zany aloha ankoa itaontsika mikarakaraka tonotono izy androany sao dia gaga nareo hoe mikabary sy miresaka ihany ny ainy ny ankoay hanomana ianao dia avetsika miaraka maninao zahay le zava-mitranga afinaritra ry zareo ny fiarahana arisy azy ihany koa miresaka miaraka mitarika izay efa miomakomanao ambadimbadika fa aleo tonga dia sataritsika amin'ity mozika ity tonga dia iranankiray fankalalanareo olona tsy vaovao aminareo nety nefa mety ho vaovao aminareo ihany koa ny zavatra hoentiny mpanao kalony fahiny ary mpamoa sy patsiany ela ihany koa no avy amintsika eto manana ny irany fironony izy manana ny famoazany ihany koa izy taleta feno no entina aminareo eto androany ankafizo mpitendry mpihira mpiresaka mpialo mpikanto aloha andizy ako azy raha ohatra hoe mandray ny andraikiny eo ny tontolo rehetra fa dia angatahana amin'ny fahasoavana ampandrososika avy hatrany ao anatin'ity mozika ity ry zareo ary ndao ary Samisara enure isaya bata tunu yutuni re nikena va fifalina tetuendo rapena samisara enure isaya bata tunu yutuni re nikena va fifalina tetuendo na fali re samisaina Silifu amapanai Akarafuna sisiena Nu ikaluna idafakula Tena falire sansaina Silifu amapanai Akarafuna sisiena Fakula Madu suare riava Asakure Madu suara hapa Asiku patanda Uwende sana ngare Mana jiketu Nikuwa Sara hapa Samitsara Tena fali resani suina Sinifu amapanai Karafuna sisiena igaluna irafakula Tena falire sansaina Sinifu amapanai Karafuna sisiena igaluna irafakula tena ohatrany hoe elaela tsy nandrenesana an'izany raha tsy atao anatin'ny fandarana tonosikalo ihany
faly mandray anareo ampitiavana be asa ianao ihany koa raha mitovy hevitra amiko. Zany iry zany ny atao hoe mampisento antitra. Rehefa nira zany atao hoe mampisento antitra dia tena hoe lafatra lavorary feno ny kanto ao anatiny. Zay dia faly mandray anareo zay. Tonga soa tanatin'ny fandarina Tonoskalo ary. Saotra tompoko dia faliko io zay no anisany nasainareo dia faly n'olotra ny zavatra rehetra efa natao teo. Ary mahavelom-bolo tokoa zay fifankatiavana eo amin'ny sehitry ny kolotsaina tena malagasy zay a. Dia eo foantsika. Marina zany. Aleo angalako plasy mihitsy ireo ankoay fa ohatrany takony mangy zany resaka tonga zany. dia mazoto orana mihitsy fianao koa vehivavy iny amo mihina mitsangana malany be tena dia fahasoavana tsika menaka. Soavana Ao mba tantarao kely ilay hira teo aloha e. Ie fa aloha mifankahita fahasoavana antsika menakavy aloha mikasika ny lira dia zay ao anatin'ny diniky malagasy a dia misy an'ireo afatra ireo tsy maty fa lasa karaza mbe sora tany amin'ny andohana zany ireo namanao ny hira tany amin'ny fahagola sy ny fahiny. Dia niezaka zahay ao anatin'izany ny eno ny aingam-panahy ny eno ny fanahin'ireo tany aloha dia ny eno ny afatra sy ny tsikilolo zavaboary zay dia tonga ny hira tonga ny feokira dia natolotra ampitiavana ho anareo ny arabaina samy tsara satria tsy maintsy misy ny fiarabana soava tsara tena Andriamanitra renanary tsika menaka foana sampona miala ny sareta kely tansaka ary fahasalamana ny voalohaka reny e. Ie zay moa fa dia ataoko lava izy ty. Fiankoay kely. Very be amin'izany tonga dia miala satroka misy amin'izany fa tsy samy zany. Misy arotsaka zany raha mikabary. Anao azy mihitsy reto tariky reto a. Azy ireo ay. Fa ianareo aloha zany ilay sokajiana hoe tarika iza satria raha ny endrikareo sy ny zavakantonareo fa angamba nefa tsy izy vina amin'ny olontsony zany hoe donné Andriambali zany raha miady zany efa tsy izy vina amin'ny izy atsony fa zany hoe nareo mitambatra zany no atao hoe tarika izy. Lanitra kanto dia kanto. Izahay ireo zany araky ny fahitanareo azy zao telo fa indray zay efatra. Indray zay efatra. Teo rehefa nisy efatra teo. Miaraka amin'ny zandry Nyakoy zay. Nyakoy fanefany. Fanefany. Mba hoe samy koa mifamody mitapy. Zay zany le ataontsika samy koa mifamody mitapy zany ao anatin'izao. Fa reo ry zareo aloha. Tsy aloha reo ry zareo. Dia tarika iza zany reo ry zareo? Izay zany a dia mitondra ny anarana tsotra fotsiny ihany. Nisy efa niarana ny velominay aloha hoe Domi Akanto. Fa dia samy mitondra ny anaranay zay a. Fa ray le tanjona. Azo lazaina hoe mitady ny adino, mitady ny very, mamelo maso ny neti-parazana sy ny rehetra. Dinika lalina. Dinika lalina. Fa mbola verina indray hoe faly zay tonga eto. Nasaina ka dia zay koa faly mandray anareo ko. Aina ohatr' zao ka iny aty. Ohatr'izao ny aty. Ay ohatr'izao nareo rehefa hita aty amin'ny taona 420 Izao zay zay. Tany amin'ny 320 tsika ny ona farany ohatr'izao indray nareo ka rehefa hita aty fa dia mahafinaritra araka le teny miazy atao fahasoavana antsika menakavy fa dia mahafinaritra daholo ny zavatra rehetra. Efa mendimendy ny ato ariana ato aloha satria anisan'ny mandrafitra ny fandarantsika ihany koa. Za misefy lakozia eto. Za zany misefy lakozia zay le mahefatra anay misy moa le telo zay ray zany hoe trinité reo izy trinité fa zay sy miala indray zany zany le hoe misy indray le fanefany le fanefany tiany donné teny hoe mpanao lakozia anay io. Izy le mpanao lakozia ka loary zay masaka ariko. Androany io izy le fiterin'izany hoe atoko ny manta loary ny masaka tonga iny anaovana azy ho avy tsy hoela aza taitra fa zay koa raha rotsirotsinareo tsy tesitra e. Asy mozika mahafinaritra indray ary aloha preventsika andreto mpijery izay hita fa tena mankafy any tokantrano reto. Dahoary. What's in my
Mahafinaritra ny reresy mozika ary indrindra moa zany hoe fifangaron'ny tanora sy ny ray aman-dreny ao anatin'ilay izy dia tena resy lahatra tsika hoe mozika mampiray, mozika mampifandray, mozika hoentin-dreto mpanakantontsika ireto. Ahoana ny fomba fisafidiananareo andreny karazan-kira ireny sy ny fitediavana ilay hira efa tena tsy totan'ny ela ireny? Mikasika ny hira zany dia inoana mihitsy ilay hira taloha izay mbola mikasoka. Ary dinihana mihitsy hoe iza le mbola mety tsy mpanao tokony ho foazina satria tsy ho adino ary misy afatra be dia be hoentina amin'ny ankehitriny izay tany aloha izay tany ambola tsy azo adino fa tany amin'ny andohana ny andohana ka raha misy ankehitriny zany dia raha tsy mangaiky mivoaka avy any amin'ireo loharano tany amin'ny andohana rehetrarehetra ka dinihana lalina mihitsy zany hoe iza ahoana iza mety ahafahana anaitra sy miala resaka fotsiny eo nareo ahoaka ao anatin'ny zavatra moarosika any masaka vazaha sy misalasala tonga dia atolory ary amin'ny andriambavilanitra tsika ry aloha ary mandrapiresaka araka le tontolo ve ty tonga dia ifanolorana mihitsy tolokena vaminina moa dia maninona ninona tolotolory atolotolory mihitsy bavy malala fa dia aona ry zokonay malala fahasoavana asika menaka atolotra ampitiavana avokisa miala resaka ny vahiny zokotaonina ay zokotaonina ny fiantsoana anazy ary zay mahatanora lalandavanazy satria miara mety vamotsa mety kay ny anazy zany lehibe mety vamotsa mety mety tray dia samy mihinantsika sady mahasotomana daholo ihany koa entiko manaraka fa aloha ataoko eto atao izay mapety misy ny anombo dia misy ny akoho fa zany moa tsy misaraka zany amin'ny tontolon'ny fahasoavana ohatran'izao ny ombo sy ny akoho manatany ampito aloha zany fa niana fa zay azo atony vary tsy azo atony ronono tsy azo atony tately tsy azo atony fa zay azo atony dia atao dia aroso ampitiavana ho an'ireto vahiny manakatsy araba tsara ve aloha lay izy tsara mihitsy ho anareo tsy mahaino amin'ny fofony ity fofon'le fanendasana an'ity le fofikentiny izy le fanendasana an'ity be dia be nareo zay zokotaonina zay izy moa notononikeo te fofikentiny izy fa tsara mihitsy le izy nantany miala teo hoe ahoana ny nahitanareo n'le hira taloha sy ny sivana tao anatin'le izy dia efa niteny teo mihaja fa apiky fotsiny hoe averika any le teneniko teo hoe hitanao sy tsapanao hoe mitady ho very le izy nefa tsika mbola misy taranaka kely be deaibe tsy mbo malala n'le zavatra nandalo dia tena tsy mampanina mihitsy zany hoe niverina mihitsy zay mandalina n'le izy mampiakatra n'le izy eo amboniny zavatra mahafinaritra ohatr'izao zany tsy fain'ny gasy dia miakatra amin'izay keo le karazan-javamaneno atao anatin'le izy satria izay ireo dia tsy afenina aloha fa samy miteny zavamaneno maro avokoa
teo ary moa nisy namana tena faly be izy nahita le angorotao be mihitsy tonga eto mihitsy hoe tena hafa ny feon'izy zany sady elaela tsy nandrena sana rehefa aveo moa mbola hisy hira ihany koa mbola orena iny feony iny Orena iny rehefa aveo. fa le teo matsy mbola fanahitairana fotsiny zany reny fa Zay indrindra. ny zavatra miavaka zany mialy amin'ny fotoana ohatran'izao na zany zavatra tena homariako kely tsy be de amin'ny resaka an'le izy hany zao zany eto amintsika eto zany tena hoe misy hoe fianakaviana sambatra satria le fianakaviana sambatra zany fijerinay ozy ohatra nareo mivady ve mba ahoana samy miditra vie privé be Ay, hoe zay mpivady zareo. mpivady zay moa zany no henoko teto satria vao nandeha le alina zany dia zay no lazay ny tena marina koa zay olona mifankalala fa tsy Ay. olona mifanjovy ka tokony asiana Fa le fampahafantarana androany kely zany. mantsiko ay za ve ny anao an'izany sa hoe alefaso mifanaratsy fotoana nareo ray Ataovy afakaralina aman-dreny hoe tonga ny dia anona va- rehetrarehetra mihaja aloha no teneniko satria mihaja no avako mihaja no fianakaviako I mihaja zany na ipenaly anarana etsokany io daholo zany mihaja no teneniko izy zany fianakaviako avy amin'ny lafiny neny ny reny be anay ao ambonimbony ao zany no pirahavavy zay no zay izy ao ambobazimba za eo akararany zanakakaratra zay aloha no lazaika dia ny fantatro zany mihaja azy kanto mpivady ay zay manko le niteneniko hoe tsy hoe teto avy na hainao an'izay ve fa zay moa le tontolo fa izokotaonina indray aleo mihaja no ilaza ny zokotaonina zany ao anatin'ny tontolo rehetra zokotaonina moa fiantsoko azy zay le mahazatra fa aleo mihaja aloha no ilaza azy vetivety fa ikanto aloha zany andrem-bavilanitra kanto dia kanto tazatsika ato anatin'ny tontolo zany sady manapeo miangolangola tsara mihitsy dia mojinoaniny le akoho rehefa nalainy caméra izy hanony akoho dia aleo mihaja no hitantara kely vetivety any zokotaonina aloha zany dia tohizako ny teniko rehefa aveo Ie zay sokopedonay andrembali indray zany dia efa tao anatin'ny diniky mivahakola sy ny rakitry mifahiny zany tany amin'ny tato mitendrombohatra ray manontolo tany ao anatin'ny resaka hoe mozika zay tetezana amin'ny vazamoditra amin'ny vazatany ray manontolo zany hoe ny anay moa ty dia hoe fomba gasy anasoavana ny taranaka amin'ny diziny koa na raha fiarahamonina ary tetezana ny zao tontolo zao miteny mizaziny gasy dia tao no fakidina zoky zany hoe misy fevanana zay tsy hita ho tany-tsaina moa fa dia ro tsy hita maty sy retsaka tany amin'ny andohana no nampioana ka dia setroka mihitsy zany mahafiorina izy rehefa zay Ao mainty anatin'izany, molady mainty tena molady zay no mialy tena marina. ay ny tontolo anohizako azy sady anina fa manjary soa dia be resaka be eto ndray resaka ilaina ngeny Ay, ilaina le mba miresadresaka mba ahafantarana hoe iza marina ahoana ny tontolo mozika sy ny zavakanto za zany rehefa manontany amin'ny mihaja amin'ny andavanandro dia tsy mahazo valiny mihitsy satria elaza sotratrako alohan'ny caméra Tiaro tsy maintsy hamaliny zava-misy marina momba n'ity tontolo ity izy kanto mpivady fa hoe le fiainana ao anatin'le hoe nareo ve fa tsy mety mamaly anahy mihitsy rehefa hoe ahodikodiny nareo ve efa nifankalala vao samy nanao an'le tontolo le reviny ty vazo ty io lazaiko kanto ve no nanaraka ny reviny mihaja ve no nitongilana akany amin'ny reviny kanto sa efa samy nanao an'izany fa ahoana ny ahoana zany zany zara tena mahalinana foana satria zao mampite hanambady be mahita anareo mahafantarao kely ary hoe Ay ho tantaraiko izy zany zao mo fipetrany rehefa tany am-piandohana zany no fankahitana dia efa samy tao anatin'ny kalony fahiny sy ny bagasy ny hira fahiny fa izy efa nanao jery todika sy nanana fitiavana fa natodiko andoha rano iverina any amin'ny ireo hira fahagola sy ny hiratrany sy ny fahiny zany iboboka tsy mety hira tahaka izany hira sy ny tsodrano sy ny fahasoavana tao anatin'izany hira tany amin'ny andohany zany ny fombiazana antsika mianakavy sy ny anamatorana ny famato anatin'ny fiarahana zany dia namorona tarika ako tamin'izany resaka kalony fahiny hoe kanto hoe kanto mifahagola zany dia tonga izy tamin'izay fotoana izay nideripira zany dia tao anatin'izay zavatra izay no mifamolavolana ny fampitantanana ny fanoroana ary ny fitaritana araka izany ny lanjany zany hoe hirantsika gasy misy ny afatra misy ny soatoavina ary ao anatin'izany indrindra koa ny fomba zay tany amin'ny andohana fifehezana sy ny fady dia tonga soma tsara moa izy tao anatin'izany ary miaina sy ny lomano dia tonga amin'izao fotoana izao niaraka ny nandehandeha sy ny riaraka ny toerana zay ahafahana manondrotra ny atao hoe kolontsaina malagasy sy ny hira
mpakasitsika. Mahafinaritra izany. Hono ato ny Andriambalia, manao hono izany hoe miaraka amin'ny tanora zanaka aty aoriana izany mampita sy mampiaina indray ireo hira tamin'izany. Indrindra moa izany hoe mampita ny mozika indray. Tsetsa ohatra izany anaovako azy izany. Izay efa variana. Tsetsa Variana le izay le izy aloha. tsiaritra. Tsetsa. Mahafinaritra le izy ka. Satria vitsy angeny eny atao hoe ny tanora zany efa misy any izy zao fa le eo amin'le sehatra ny misy an'le ataonareo zany tena vitsy ary io raha vao fanojo le fomba fijery mitovy de tonga de efa mifankalala hoe mitovy zay le tadiny tokanga zay. De eo zany no ny rahanay sady izay am'izao efa tonga eo amin'le hoe raha mamerina zavatra tsy mamerina ela be zany efa tonga de mikorina fotsiny anatiny eo le izy. Zany hoe ny gadona voalohany fotsiny ora. Gadona voalohany fotsiny zany ohatra hoe gitarany mihaja na valia koa na misy sodina ao na misy angordao na misy anina de efa tonga de mifankalala tsy misy zavatra ela be. Ohatrany hoe maty izy. Ndraha antsika moa hoe tsy mitory tsy misy pirofo. Fa raha tena misy zavatra zay andao porofoy aminay. Porofoy aminay ao anatin'ny tena hoe hita maso. Satria zao mety ho zay eto no nahita fa ny rehetrarehetra koa mba miandry de mba asio pirofo. Ho hita maso satria zao nalalanay ny zokodona zany zao de nyvalisiny sodina. Fa ay tena misy tarika mihitsy any ambadimbadika any zany ohatra ary mihaja tsy ny teny anahy zany mihitsy. Fa zao moa zany nareo vao hoe hitanay maso eto asio pirofo hita maso zany hoe zava-maneno hafa indray ankoatran'ny iny izy teo mivalisiny tariny atao vitanay eto indray ary zany tontolo zany aloha fa fonina koa zay ihany kao anatiny. Za rehefa maheno feon'angordao dia ohatrany hoe tena maniditsidiny izany ny fanahiko. Hitanao izany hatramin'ny saky izany tena
Ampitenao ka eka ozy. nifoazin'le angorotao teo. Ianay moa tonga dia hoe eka ozy. eka ozy Zanahary zay ny dikan'izay. Aiza Raza koa e. belona ozy ny sasany. satria hatramin'le afo arany Aza misahirana mihitsy ianao loha andoliako. inona avy zany karazana zava-maneno hainy Anao sa miady andrinao ilika. Andoliako aloha fa mbola ho avy ny fandriako ilika koa raha ilainao. Haiko Aitsika zany. aloha ataoko ampianarantena haiko daholo hainy daholo satria avy atao amin'ny mozika zany avy atao amin'ny vali zany amiko ny andohan'ny fomba fiteny satria ny velatra avy atao amin'ny andohana zany nisy ny valia dia nisokatra miaraka misodina vadika piano vadika gitara sy ny rehetrarehetra sady ezahantsika ho fehezina daholo moa zany ny mozika rehetrarehetra satria avy aty amintsika ny andohana ka hoe andehanana ny tena fehezina ny afaka moa tsy aitsika ny hafa Hitako. raha itsika ny etsika miaraka amin'ny andrarezina ihany koa toy ny andriambalia moa zany efa tsy izy vina amin'olona mifahaizana mitendry valia sy ny rehetrarehetra ianao hoe zany mbola misy fotoana hoe mampianatra kely andry zareo ihany sa ahoana mba mampita fahalalana amin'ny zaratra ikefa Ny fianarana aloha tsy mety tapitra e. Nefa efa mahay ireo. Dia fameno fenao zany e. Fameno feno satria mahavelom-bolo. Averiko foana zay satria mahafaly le mahita an'le talenta sy le zavatra entin-jareo. mahafinaritra hoe mafaly mahita hoe tanora ho avy ny firenena ho misehatra ny mozika e Horaisiko kely fotsiny mihaja eo amin'le le resaka somary miverimberina foana le teny hoe sady mazotoa zay sy miala no nanomana dia nareo mba mihina ny nomaninay eto. Horaisiko kely fotsiny satria miverimberina foana le teny hoe avy eto amintsika ny andohana. Resaka mozika io resaha mihaja io avy eto amintsika ny andohana. Ray mihaja ny valia avy eto amintsika ny andohana, ray sy mihaja ny gitara avy eto amintsika ny andohana, ray sy mihaja ny angorotao avy eto amintsika ny andohana. Misy fanazavana kely azo mihaja mety ampitaina ampijery atsika ve? misy fanazavana azoko ampitaina amin'izay satria zao rehefa tany amin'ny andro fahagola zany nisy tsikilo sy faminaniana ary fahitana natongavan'ireo razambe atsika tao amin'ny andohana zany nanainga sy na miasina ireo zavaboary nafahan'ny antso an'ireo nahary lanitra tintsanjy zany zany hoe zay nahary tsy tamaso tratsaika nahary lanitra sy ny tany mpamesoba meny tsara le avim-pandika le avafitara le avim-paheno dia rehefa momeny an'io ny razambe atsika tany amin'ny andohana koy dia nametraka ny afatra ary nisotra voalohany an'izay nahary izy noho ny fitsindra zavaboary ampanjara ny zavatra ataontsika eto ambonin'ny tany dia nampitana ny afatra tatao amin'ny taranaka ary ihany koa nentina ny velarana rehefa nitongozana ny tsikilo sy ny faminaniana zany na nokafana tsikelikely ny hery sy ny asan'ireo zavaboary nafahana nampitombo hatrany hatrany ho lasa instrument de musique moa zay filaza zay aty aoriana ka raha miteto tany zany ka mandeha any amin'ny rehetrarehetra any tsika ka avy ao anatin'le valino mitendry azy misy ny diatoninga misy ny chromatique sy ny rehetrarehetra hitao daholo ny tetika matipaika hoatiko fandriampalemina amin'ny ho avy eo amin'ny fitendrena ireo zavaboary sy ny zava-maneno atao amintsika moa zany hatrany ivelany izy io Miombo fa mariny zany tena mahafinaritra ny mieno an'le izy na mieno anareo miresaka raha tena hita mihitsy hoe zany le malagasy asandratony atsika zay raha teo moa zany teny filamatry ny malagasy TV hoe asandratony atsika mesehatra ny rehetra dia manome sehatra anareo mpanao mozika ihany koa atao anatin'ity fandarana tony sy kalo ity manao kompatanana kely ampira amin'ny alalan'ity fanontaniana ity hoe ahoana moa le izy reo koa manahoana tetika inona ny tetika asanareo fahatsiarovana manokana ho an'ny rahalapira zany inona ny konononareo inona ny tetika asanareo fa maninonareo miaraka ie zay aloha eto efa mihina nomaninareo anay nomaninay io zalahy ataovy lianina efa lasa mangatsika aza vela ho mandry fa sady afaka mandray ity mozika ity zany ay ny zavatra hoe ny tetika asa aloha araky ny nitenin'ny pira zay misy foana misy foana fa misy fotoana ny zavatra rehetra ary le rehefa miketriketrika zay anao tsinona tsy azo entina miada hoe mihazakazaka izy fa milamina fotsiny dia mipetrapetraka zavatra rehetra fa nareo matetika manao fampisehoana matetika manao kabare sy ny fanafanana lanonana any ambadimbadika any iny aloha afindrafindrao iny tsy azo avela misy an'iny fa tsy dia betsaka loatra satria betsaka koa ny fidinana any ambanivohitra ny fikarohana sy ny karazana sy ny zavazavatra anina satria le tontolo nentim-paharazana amin'ny fameno le tontolo voajanahary foana dia ireo miaraka foana ireo dia izay moa zany zay tsy maintsy biky mahay fatram-bary fameno fameno
mandinika an'le Angorodao eo koa tsy haiko ianao raha mitovy eritreritra amiko kokoa. Za efa hoe asory le didy anankiray hoe aza mitsiriritra fananan'olona. Hitanao. Na zao zay tiako hoe asorina za Misy ohatran'ny hoe mitsiriritra hafakely mahita an'ity korona nampanjaka ity dia hampanjaka izy indray zany na mihaja an'izy ity. Tena doko aza mitsiriritra fananan'olona. Za efa asory, za efa moditra mijery. Sao dia mba misy tantarany kosa loko mba tsara ifampizarana. Za manko mitsiriritra dia mitazana. Tantara moa dia hoe ranobla narako mihaja ihany koa Ranobla. Zay ny tena nangalasaso ka teny amin'ny fotoana sy za moa sady ao anatin'ny hiragasy ny vakotraza rehetra zay mety momba malagasy dia ao anatiny ka nanana accordéon zalahy oza hoe tokony hanana ka tahako amin'izay nahary. Dia tonga izy moa araka izany tao anatin'ny fifandraisana sy ny faneraisana tao anatin'ny resaka momba malagasy ny mozika dia netiko satria ampy ampahafantarana ny olona ihany koa hoe avao amin'ny valitsika afaka mitendry gitara mitendry accordéon satria avy amin'ny zavamaniry diniky ny tontolo sy ny zavamaniry ary ny ravikazo moa zany natongavan'ity zavatra ity ka ao anatin'ny tetikasana ihany koa ny ampivelatra satria amin'izao sakamalaho sy avozo ny avozo tsisy malala fa ny sakamalaho ny fandrotehana ao anatin'izany mozika ao anatin'izany satria miaraka toloha rehetrarehetra zany zay moa ny afatra fa dia fahasoavana antsika menakavy. Mahay ny tanàna angamba ndray mihaja sy ao koa no mifampiresaka ry Dony Andriambalia. Sa telefôna. Tsy haiko hoe inona ny offre le misy hoe crédit 10,000 sy zay fifampiarabana fotsiny dia lany aloha ny 2,000. Zany a. Fifampiarabana sy fifampirariana ny soa fotsiny lany angamba ny 2,000 dia mitohy indray ny resaka rehefa avy eo. Za aloha faly manana andreo. Tena zany mihitsy. Faly mihitsy manana andreo satria misy relève. Tena relève be mihitsy ireo ary andimby zay andimby andreo. Mo tsy le fizarana an'le fahalalana sy le zavatra rehetrarehetra hoan'ny rehetrarehetra eto dia tena manantsika manana andreo lahy. Mahafinaritra zany ho avin'ny firenena mamiratra. Ie. Fa ahoana sao dia asiana mozika kely indray aloha zany satria tsika eto sady miresaka mihirahira mbola te haino feo an'ny Angorodao sy valitsika mbola te haino ny angolam-peo an'ny kanto ihany koa ny fotoana mandeha. Saona ihany koa? Hevitra koa zany sady momba no hitako soa malasa andray. Ianao kosa aloha. Ianao koa aloha mihira rehefa avy eo a? Mihira koa ianao rehefa avy eo? Odiniana. Odiniana. Fangatahanao fa tsy fantatra hoe hoekena na ho lavina. Alefaso aloha zay voninahitra. Ty mihitsy mba tianay mba ambola andrenesana hira manaraka. Satria zany a betsaka ny Angorodao sans vaimbazo betsaka be a. Otsoroko amin'ilay fitentsika hoe bobaka be ny sans vaimbazo efa hita. Fa ty zavatra hoentin'ny mihaja ty a. Tsika mifanerasera foana fa sambako androany nahita an'ity. Za hitako a tsy mety mahay Angorodao. Kainy anareo any anaty valizy be ny anay mifono sase. Zavatra farany mihaja hita le anay lamba hoany. Zay natako hoe mbola mba tianay hoeny ny fikalo mihaja an'ity. Le sase ohatrinona misy an'le anareo? Anay le sase ana 10,000. Sady tsara be mihaino an'ny fifangaron'le Angorodao sy le valia tena andao aka place tena andao aka. Sy tonga amin'ity mahasantoko. Alefaso azy. Katilala andosirana fo manditsika Niricetra mitambalano awapunoni retsodetsika evotra katilala andosirana fo manditsika Niricetra mitambalana awapunoni retsodetsika Raha erika fa mitsony Visitapoca no Tinatra, via Pudicha, dan Pudicha, Fomanaja. Liv Chakatilana, Sivana Fomatitska, Niricetra mitambalano, awapunoni retsodetska, evotra katilala, andosirana fomatitska, Niricetra mitambalana, awapunoni retsodetska, Raha erika fa mitsony
Lekiani Sititui Disitapuka no sinatra Biakudija Famanatra Rifuto Makadilalana Mapitsoka Nide Ipechaka Didifia Koma Alakalana Hamidana Tikechaka Varayun Casanifero Sirufula Cacanefero Nivalahana Noasikinu Deni Lampanu Asapino Fara Mudika Sanifero Tufula Canefero Divalahana Noasikinu Deni Lampanu Asapino Rifuto Makadilalana Mapitsoka Nide Ipechaka Didifia Koma Alakalana Hamidana Tikechaka Varayun Casanifero Sirufula Cacanefero Nivalahana Noasikinu Deni Lampanu Asapino Fara Mudika Mudika Sanifero Tufula Canefero Divalahana Noasikinu Deni Lampanu Asapino Sanifero Sirufula Cacanefero Nivalahana Noasikinu Deni Lampanu Asapino Fara Mudika Sanifero Sirufula Canefero Divalahana Noasikinu Deni Lampanu Asapino Ie ankoatrany hoe hira sy mozika zay tsara be ntsika tany a dia mba liana ihany koa ny tena mijerijery an'itony karazana instrument de musique tony fa dia ohatrany hoe raha mampita zao tsika dia ty corde ohatrany vitsivitsy dia ty be da be misy mahasamihafa anazy mazava loatra samihafa mihitsy izy satria raha zako hoe raisy miala izy zao a dia mavesabesatra no ity ty mavesatra be dia nanotadiny ara be dia be feno koa ny vodiny Jereo fa feno vodiny mihoatra amin'ity loaka ie io vodiny boka be dia ry feno io ka iny zany valy natao afahana mitendry zay zavatra rehetrarehetra ay ohatrany hoe valy klasika izy par rapport amin'ity namboarina manokana ve sa iny zao raha ohatra hoe amin'ny toerana tsy misy herinaratra fa hoe mitendry mafimafy amin'izao ohatra gitara dia manemo be mihitsy izy no ity ngaloma mitendry valy otry alefa tonga dia tsy mitory lao rehefa tapitra fandarana dia hitendreko vadika aiza vadika ao anao vadika io e tsy mandeha an'izay loany io
zao mody ataoko mivadika e mody ataoko hoe mba hoe mahay koa asa izay indrindrany mba tsapatsapa daholo zany eto amason'ny tompony ihany koa ianao marina ve mampianatra satria be da be zany ny hita hoe te hirona ao anatin'izay resaka fampianarana izay te hirona ao anatiny hoe mba te hahay valy na vehivavy na lehilahy am'izao mampianatra ihany rehefa misy fotoana nataoko hoe rehefa misy fotoana satria indray ny tena tsy eto dia amin'ilay fotoana kely izay mahety iny zany no ampianarana manararoatra kely na izahay arô mampianatra daholo ay mihaja koa mampianatra ny ampianarana fotsiny inona ny ampianarana mihaja zay efa misy rehefa fanontaniana ka ho anao zay te hianatra resaka momba mozika dia aza misalasala manantona ny mihaja sy tony andriambaly raha misy amin'ny vola mila alefa aty amin'ny ankoaino atotona ny vola izay isorana be da be antelma manohana an'ity fandarantsika ity ie nanahoana aloha ny fandalovanareo teto manafinaritra ihany ve ny ambiansantsika teto ao anatin'ny vazivazy sy ny resadresaka ny fampisarana sy ny manodidina an'izay sady kanto atsy ny te mihitsy mihira fotsiny ataon'ity andriambavilandry ity rana vavimbalala ina ny azonao lazaina za tsy teny hoe manahoany ty taona efatra roapolo sy roa arivo fa ina ny azonao lazaina tao anatin'izay fandarana zay aty amin'ny farany ve nao vonte sa hoe farany vao misy vetiny dia miarabantsika rehetra moa zany manaraka ny fandarana tosikalo sady mamarana izy miaraba dia ka zay indrindra za zay moa zany vao miteny ozy nareo dia sady miaraba raha tsy miaraba na mantso malala fomba dia nafinaritra ny fiarahana teto nafinaritra koa ny kalokalo indrindra ny kalo fahiny zay hoe mivelomo zay zay vetivety mialy aloha mba antankely ankanto zany anisan'le tsy mamaly mihitsy koa manko reto rehefa tena anontany zaho misikotra le vie privé zany le ao ambadiky le écran foana ny anany tadiaviko miaja zany zao fa namaly hoe efa samy nanao an'le kalony fahiny nareo no nifakahita sy ny tariny dia zay zany le mitsiriritra hoe mampitehanambady be ao amin'ny mahita anareo ohatrany hoe mpivady tsy mba miady mpivady vao miteny fotsiny hoe dia efa mihira ny ray dia milamina hoe ahoana ny fiainana andavanandro mihitsy tsisy idiran'ny sehatra tsisy idiran'ny fampisehoana fa hoe ny andavanandrom-piainana zany momba ny tontolon'ny mozika eo anatrehanareo mivady indray zany zay mba tiana mba sokiriko manokana mihitsy fa mampitehanambady ao amin'ny mahita anareo roa eto arak'izay dia hoe zany nifankahita tao anatin'ny dinikalalina ozy miasa teo zay teo efa hoe nisy aloha kaloha fahiny tao zany ny ao nanay dia ny ao ny fiainana andavanandro ao an-trano indray ataoko milamina foana io arak'izay teny ihany koa izay hoe mandeha fotsiny ny hira na mitendry valio fotsiny fa mampitona ohatrany hoe misy na zavatra kely mandalo dia ohatr'izay milamina foana le izy aloha hatreto ianao le mivazavaza be iny zany ihany koa ianao le vazavaza be ozy izy fotsiny kanto dia efa mangimy miady vao mitady ty betrobetroka indray milamina fa tsy adiny koa le hoe dinika lalina dia samy dinika fotsiny eo aloha inona ihany ary zao dinikilala izy mivady zao dinika lalina resaka favakasy nentim-pahalazana sy ny sisa reny dinika mba sosety sa mba mifandrina sa mba latabatra sa ozy ato hoe tanao mipetahana famaky loha mihitsy ianao anatin'izany fambara tsara iny ihany koa isa fambara iny fambara tsara ty satria ny famaky loha moa zany ao anatin'ny tontolo raha tontolo gasy be ny fampiresantsika tsy miresaka amin'ny tontolo sinoa dia ny famaky loha anisan'ny fiarovana faratampony fiarovana faratampony zany ny famaky loha eo amin'ny sehatra rehetrarehetra ny famaky loha misy mainty be dia iny zao le teo le mara dia misy indray le maintso zay le famaky loha dia iny zao le mary fa fiarovana daholo foana ihany le zavatra rehetrarehetra reny ao anatin'ny totsika ho alina nge so miresaka so fampingasantariny dinika lalina dinika lalina ozy ikanto teo asaky mbola mihaja indray koa notonony koa dia dinika lalina ozy kanto dia mazavy zay tsika zany aloha zay mba ezaka tsy hiditra lalina indray raha zay satria isaka no miteny dia hoe io milamina foana rehefa misy dinika lalina enina ty dinika lali ty i mialy atsy manao hoe misy feokirana valia dinika lali inony zao dinika lalina zao fa dia ezaka zahay aka sary an-tsaina ozy le sary kely aseho antsika eo amin'ny commentaire matetika hoe azokazoka
azokazoko le izy dia efa isy zay. Ary ianao aloha mipetraha amin'izay ao koa efa hira koa ianao a mba hangatany mpijery marobe a hiaraka mpiara-peo amin'reto tarika mahafinaritra be reto. Eny e, iny moa zany efa raha malala fa kanto foana io ravahan'ny valiany Dony Andriambali miaraka amin'ny gitara miaraka amin'ny feo manga ny kanto sy ny tsy haiko moa zany izay marimaritra iraisana ataonareo fa ao anatin'izay ihany koa nametrahantsika ny fisaorana be dia be ho any any tokantrano any a mba inona ny teny kely a ho an'ny mpakafy a sy ny vetsovetsom-ponareo amin'izao fandalovanareo a teto Malagasy TV izao. Atombokontsika amin'izy atombokontsika amin'ny Dony Andriambali mahazoky ray aman-dreny ianao. Mamerina fisaorana ho an'ny Malagasy TV aloha no anasa ary tena nahafapo ny fandraisana. Nafinaritra ny tononkalo sy ny afindasy teto nafinaritra ny hira nandeha nafinaritra ny teknisianina sy ny zavatra rehetra rehetra eto ka io le fiterenina hoe efa hita ity ny trano ka dia marina zany zay tonga fotoana mamety azy a dia raha zao hoe mangivangy matetitetika zay mahavangivangy tiakavany zay indrindra zay zany nidinika teto nafinaritra be ny dinika lalina marivorivo moa zany nafinaritra le izy za manokana tsisy ny afapo fa kely sy dia afapo amin'ny fiverenanao manaraka indray ataontsika misimisy satria tena nafinaritra le izy zay azo meko niaja ndray Ie, ka dia tena nafinaritra ny fiarahana dinika tafary moa izy ity aoko tsika mianakavy samambin'ireo zava-masina manakely manakasy na mpanjano zavatra totsoka eto ambonin'ny tany ka dia hoe andrianina ny tena fezina ny hafa ka mila mazototsika ary mila miezaka tany an-trany mahafantatra ireo tany amin'ny antaona tsisy takon'izay tsy hita tsisy afin'izay tsisy eo ao rehefa haitsika mifototra maropototra amin'ny fijoroana izy ka mijalajala ny ala tsy lavon-drivotra samomona anareo an'izany tsika moa tsisy zavatra kibotsomby ihany koa io tapinakara mbokambana hobazimba nikararana zafa-mipirahavavy eo zafa-mipirahavavy moa piralamy analy tsika menakavy ny kibotsomby fa dia soava tsara tena mandry ny anary ka misy iny tokony ohatry tony fa satria Malagasy TV asandrato ny atsika sangato ny atsika sangato hatrany hatrany ny atsika ary miatsika ny ajany sy ny voninahitra hatrany mahakasy atsika fa io koa no zava-dehibe amin'ny mahakasy atsika. Tamin'ny kanto aloha kosa aloha kanto mahitaniko ny Andriambavilanitra Dia makasitraka indrindra ihany koa amin'ny fandraisana ny nafinaritra ny tonitony sy ny kalokalo minao fa afapo tsara ihany koa nareo izay manatrika eto sy izay mijery amin'ny fahitalavitra misaotra ny Malagasy TV. dia misaotra anareo nandalo teto misaotra anao koa ihany koa nanaiky namako teto nanafana ny fiarahana teto anareo tamin'izay nomanina izay nampiana ny nomanina ianareo ny vofikendanay sy ny fofotoninay tato ambadimbadika tato niezaka izay amin'izay zava-bitanay fa dia akasitrahanareo mitombony talentanareo tombony aja sy ny voninahitra ny asina efa ao anatinareo fa soavana tsika menakavo izy le teny ombonantsika rehetrarehetra fa dia ho foana sapina ialan'ny saritaka ambiny tsotra ka dia ny hira farany atao ny hira farany atao inona le izy mampahory andrazafy maefa mampahory angatahanay any ankoay satria izy tsy lavitra fa le teneniko teo hoe telo zay dia miampy azy lasa efatra izy moa zany mikarakara sakafo teo sady nikarakara izy dia hira izy zany zao sady mpanentana tiany izy dia amenanareo ny sehatrara fa izaho kosa no ametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetrarehetra tolorana ny fisaorana ho anao izay ny safidy niaraka ny Malagasy TV makasitraka ny ekipa teknika rehetrarehetra makasitraka ny mpanoana ny fandarana ihany koa amin'ny manaraka indray anareo ny sehatrary raikitra ho avintsika
Ela